dia kosa hidirantsika ny akonidian'ny filoham-pirenena tany Iosy. Manomboka izao dia tokony hanana ny ho avy ny fambolena katsaka any amin'ny commune Satrokala ao anatin'ny commune Iosy faritra Iorombe. Niakatra sy notazana tamin'ny fomba industrialy mantsy ny vokatra voalohany izay vokatry ny fiara-miasa eo amin'ny tsy miankina sy ny fitondram-panjakana. Nidina tany an-toerana ary ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina nijery ny zava-misy. Mitondra ny saro antsika kosa Christian Rakotondramanga. Velaratan mirefy 3,000 hektara no nambolena sy ny hotazana voalohany indrindra ny katsaka izay novokarin'ny orinasa Tojigreen any Satrokala fokontany hitany amin'ny 80 kilometatra miaran'ny commune Iosy any amin'ny faritra Iorombe iny. Misy ny fiara-miasa eo amin'ny fitondram-panjakana amin'ity tetikasa ity ka izay indrindra no nahatonga ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina nidina tany an-toerana ary nijery akaiky an'izay fomba fiotazana tamin'ny fomba industrialy voalohany izay. No amafisy filoha moa fa dia manomboka izao dia tsy atao ambanin-javatra mihitsy izay sehatry ny fambolena izay indrindra amin'ity faritra Iorombe ity. Hijery sika asa lehibe eo amin'ny lafiny famokarana ao amin'ny fambolena zany. Misy 3,000 hektara mahery na fambolena katsaka izay vokatra ao fiara-miasa amin'ny sehatra tsy miankina sy fitondram-panjakana zany hijery an'izany sika. Ary zany dia mba entina ihany koa amporisihana ny rehetrarehetra ny vahoaka rehetrarehetra hoe azo atao tsara ny mivelona amin'ny fambolena, azo atao tsara ny mamokatra mihoatra noho izay efa fanaontsika hatramin'izay ary mahazo vokatra mihoatra noho izany mba atokavantsika amin'ilay hoe fahampiana ara-tsakafo ary ananantsika ambony mihoatra noho izany aza mba ho fidiram-bola ny mamokatra sy ampandrosoana ny firenena ihany koa. Fa nandritra ny fandalovana tamin'ny commune Iosy izay ihany koa dia nitokana ny hitran'ny tanorana ny maison des jeunes ny filoham-pirenena. Tamin'izany no nanambarana fa dia tokony ampiana trano ny tanora eto amintsika satria azy ireo ny ho avin'ity firenena ity. Fa tahaka ny rehefa mitsidika ny faritra rehefa izao dia namaly ny fangatahan'ireo tompona andraikitrisam-paritra ny filoham-pirenena anisan'ireny ary ny fanolorana efitra ny fianarana roa ho an'ny CEG ao Satrokala ihany.